Misy antsika miteny izao a dia namaly ny antso izay nataonay fangatahana lalana ny préfecture de police. Nandà zany ny préfecture de police tsy hanaovana n'ilay fanentanan'olona ao Ambohijatovo. Raha ny fahalalànay azy a dia tsy vonona hanokatra an'io mihitsy zany ny préfecture de police. Lazaina moa zany fa hoe nisy tsy ampy engagement hono ny taratasy izay nataonay izay marihana tsara aloha fa efa misy signature anankitelo any efa marika anao engagement zay. Ka ny dinga nataonay manaraka zany dia tsotra araka ny efa nitenenay rehefa tsy mahazo alalana zay ianao eo Ambohijatovo dia tsy maintsy ianao an'izany zay eo amin'ny filatex. Marihana eto anefa fa tsy amin'ny sabotsy izao io akory fa amin'ny ora zay mety mbola tsy ho fantatra aloha amin'izao fa ny antony tsy lazainay anazy zay tsy aka autorisation intsony amin'izay hetsika manaraka ataonay. Fantatray dia ny hoe mpibodiny tany malagasy zany orinasa filatex zany dia mazava ho azy ireo zany aloha le anisany adversaire. Raha ohatra ny fanjakana amin'ny positionné manaiky an zareo dia fa adversaire anay koa zany ny fanjakana. Eto dia marihanay tsara tsy niaro rikarery no entanina anao hetsika fa miantso izay an'izay namana rehetrarehetra victime zany orinasa zany anankiray reo olona rehetrarehetra izay atao hoe tsy manaiky ny fibodina tany izay ataon'ny vahiny ihany koa etsy an-daniny dia atsonay ifamenitsika anao hetsika anankiray satria raha mitohy zao zavatra zao dia tsy ho ela dia ho lasan'ny vahiny ty Madagasikara ty ary zay mieritreritra hoe tsy mety amintsika zany fa voainga antsika naneo ny 29 mars fitiavan-tanindrazana dia ozy izay hoe mbola mitohy izay ady nataony tamin'ny 47 zay ary eto dia marianay tsara fa ny nahazo alalana azy bomba lacrymogène no nitsena azy maika ave fa tsy nahazo alalana dia ozy izay hoe izahay rehefa anao hetsika izao dia tsy anao tsy aka intsony fahazon-dalana fa manentana ny vahoaka malagasy zay ifanometana antsika eo anatin'izany tsy anaiky an'le tsirara mandika lalàna ve zany tsy hoe mandika lalàna fa izay mieritreritra fa ny lalàna tompoko dia any amin'ny vahoaka fa rehefa ny vahoaka no miteny hoe izao ny lalana mety dia izay no izy zay zany eto dia miteny mihitsy tsy mandika lalàna satria raha mieritreritra ny zao zay anao an'izany amin'ny filatex devant filatex nga zay isakan-dalana izay any anaraka ny trottoir tsy fandikan-dalàna mihitsy zany fa fanehoan-kevitra ary zay kosa nefa dia manameloka ny zany hoe tsy fisiana kianjan'ny demokrasia eto Madagasikara zany.